Coach anao ndray zany zao ny fanontaniako idirako eto ndray. Ie, coach formateur anao moa zany. Coach d'art dramatique. Coach d'art dramatique anao moa zany a. De inona no tena ampianarinao anatin'izay zavatra izay? Inona no tena hoe atao anatiny? Inona le azonao ngamba le fanontaniako? Inona le coachena? Zaraiko roa. Hafa izy raha théâtre, hafa izy raha sarimihetsika. Satria ny théâtre dia milalao eo mason'olona, imasom-bahoaka. Fa ny mpilalao sarimihetsika milalao devant-na caméra. Samy hafa, misy tsy fitovizany ny fandrofanana menan'ireo fa raha milalao sarimihetsika, misy ilay hoe jeu d'acteur. Ny jeu d'acteur zany rehefa hita mombamombany hoe olona mora mitomany, olona nefa sary-piaro dia iny no atsofoka olaloviny. Iny biografiany sy ny bible de personnage iny zany no omena azy ampofanina. Zany hoe fanofanana zany mazava hoe ty le tanjony dia ty no omena azy fa tsy mampifafofana tsy misy tanjona sy mazava. Ampianarina izy hanana jeu d'acteur, ampianarina izy hanana jeu de rôle, ampianarina izy hanana an'izany antsoina hoe qualité d'interprétation du rôle. Raha procureur izy ampianarina azy ny qualité an'izany. Ie. Raha misy olona zany hoe te hilalao sarimihetsika izy fa tena tsy mahay dia eo ilay ilaivana an'izay resaka izay ny ilana fanofanana mihitsy. Fanofanana mihitsy fa tsy fampianarana fotsiny. Satria ao anatin'ny fanofanana ny eno manovo azy ny fahalalana tokony ho fantany ahoana izany fihetsika na procureur tsara fanahy. Ahoana procureur ratsy fanahy, mody tsara fanahy rehefa miresaka aminao tena cheminement de personnage moa no terme ilazana azy raha ohatra ka izay zany. Ahoana zany fomba andresenao lahatra lipa via ty amiko manao mianatra? Tsotra. Za moa zany rafitra ampiasaiko dia Facebook. Manome théorie zaho. Gratuit? Oui. Lofty coaching zay compte koa dia manome théorie zaho mba ahafahany ilay olona maniry iofana na tsy mahafantatra an'ilay tontolo mihitsy mba hanitikitika anazy hoe fanofanana tokoa kay no ivony sy ny herin'ny filalaovana sarimihetsika. Dia mety hafiriana eo zany izay resaka fanofanana izay? Miaraka amiko aloha tsy ela. Satria coach d'art dramatique fa tsy coach d'acteur fotsiny. Raha ohatra manomana projet anankiray ilay olona, miaraka amiko adiny efatra farafahakeliny. Izay indray andro izay fotsiny? Raha ohatra ka manomana lavalava ilay long métrage eo amin'ny adiny efatra hoe raha série meko adiny valo dia ao. Fa zao nefa fanamarihana tsy hoe niofana indray mandeha dia capable foana amina projet iray fa saika miova projet dia miofana. Afa niasa soratra dia miofana. Afa mpanoratra dia miofana. Izay kosa aloha. Dia io zany efa tonga dia misy teknika fantatrinareo mihitsy efa ty efa ampitsaika efa afaka tonga dia manao film amin'izay. Vao mihetsika aloha dia fantatra. Hoe mbola mila manohy adiny efatra? Izy. Satria io anie io tonga dia fantatra e. Dia misy fotoana ary tonga dia ianao aloha maka aina fa reto aloha mijanona eo. Ie satria lasa vizana izy, lasa tsy manana hipetrahany ino anatin'ny saina vao mbola tohizana eo ilay izy. Ohatra. Izy. Mety ho gaga. Yo, ça va tsara antsika jiaby. Les formations aloha zany ilaigna be le formation nataonay ity satria maro raha mbola tokony hianarana, raha tokony mbola hoe atao agnatina film satria hitantsika film gasy regny maro misy défaut dia raika ty ho avy ty za masaky miteny aminareo fa ity ty e. Agnampiko kely raha volagniny ngia zagny tsara nagnano formation satria mbola maro lesiko tegna andeha amboarina zagny amin'ilay antsika ny avy Madagasikara satria antsika nanana notion ny tegna fagnanaovana film antsika koa. Tsy afaka tegna volagnina hoe antsika tsy nahaina raha karahan'izany fa mety tsy nanana information antsika. Ka zany zagny nampiakatra le tegna force koa fa nagnano formation zay. Inona raha antsika teo iny zany ilay teknika kely fomba fampianaran'ny coach Lofty ho anao matianina sa tsy zay? Tena zay. Ie. Dia ho an'izay te hisehatra ao anatin'izany sarimihetsika malagasy zany zany dia afaka tonga dia miresaka direct aminazy nareo dia mahazo fampianarana sady mahafinaritra izy tena miresaka be tsy nieritreretiko mihitsy fa lazaiko fa le raha tsy saina atao amin'ny film iny foana. Raha ohatra zany ka hoe misy prody te hakanao hilalao sarimihetsika izay tsisy ifandraisany amin'ilay fa rôle anao teo aloha reny zany dia fa tonga dia fa assurenao à 100% hoe vitako ty.
ary raha hoe ampianatra ao indray hoe misy prody any dia mangataka le critère izy hoe reto ny ilaiko efa misy zany tonga dia fantatra ohatra hoe za azy ohatra mety amiady zany zao ny fandehana za aloha coach d'art dramatique artistique zany zara roa mantsy misy ny hoe artistique misy ny technique za tena tsy miditra technique formation cinématographique ny resaka technique afakatsary ny lumière reny fa ny artistique zany le olona milalao mihitsy sy le zavatra e afaka miara-miasa amin'ny rehetra miasa afaka miara-miasa amin'ny prody rehetra fampifanana mpilalao ie raha hiara-iasa amiko dia afaka miara-miasa amin'ny rehetra acteur de profession anie lofty tsy hoe coach dia tsy lalao intsony fa afaka miverina loftyamy le milalao sarimietsika manaja ny fepetra tsara zay kosa coach zava rehefa miara-miasa mipetraka acteur comédien zany am'le toerana misy an'le olona tsy mba fombako mibaikibaiky olona zany hoe ataovy an'izao ataovy an'izao non manaja ny discipline sy le tiany raha fi de arahany zany arakaraka le poste zany hoe eto en tant que coach eto en tant que sarimihetsika malagasy fantaniko manaraka indray coach dia hoe misy fiovana ve tianao eo amin'ny sehatra ny sarimihetsika malagasy eto toeraka misy fiovana mety hoe tianao atao ve ohatra hoe ohatra tsy haiko zao hoe tsy fiovana ohatra masika be koa izy fiovana loatra fa ny cinématographie ny sarimihetsika sy ny tontolony efa rafitra mipetraka hatramin'izay efa norme hatramin'izay fa ndao raha nienjika an'le hoe tia norme artistique tia norme technique enjehana fotsiny zany le izy fa tsy hovaina satria zavatra efa eo anie anjarantsika anie ny manome aina an'le izy fa anjaran'ny ministère ampiany mampiroborobo azy mazava ho azy e ka tsy hoe ndao hovaina fa ndao tratrarina foana le norme mihitsy po ny tena tanjona ie inona indray ry ny torohevitra omenao andreo tanora zay dia hisehatra ao anatin'izany sarimihetsika malagasy zany tiako loatra le fanontaniana zao ry tanora mianara tsara ataovy tsara daholo ny fianarana faharoa raha te hisehatra amin'ny filalaovana sarimihetsika miofana aloha zay vao manao casting tsaroa fa eto Madagasikara sika resaka vola miasa rehefa milalao sarimihetsika zay miavaka foana no alain'ny trano mpamokatra tsarovy zay ry tanora ka tongava miofana tsara miofana foana manana fahalalana momba casting vao miroso amin'ny tontolon'ny filalaovana sarimihetsika fa tsy tonga dia mandehandeha migonangona eny dia lasa diso mifandraisana an'le hoe lany casting tsy lany casting tsy misy hoe lany sy lany zany fa raha olona ray manana fahalalana an'le izy dia tsy voafitaka satria efa mazava kosa hoe ny olona tadiavina dia olona fotsy ohatra dia lava orina dia ololo volo za ve zao anatiny tsy ao anatiny ka anao inany fa raha olona lava somary mazavazava petapetakorona malamalama volo misolomaza ao anatiko zay andeha hifaninanana ohatran'izay le izy dia hitanareo hoe mila fantarina le tontolo zay vao miditra ao anaty hoe lany tsy lany dia marary fo dia lasa traumatise lasa tsy tia an'le tontolo ntsony avy eo no tsy fahalalana nefa miofana marina miofana ka resaka aminazy ao page fotsiny zany nareo dia efa mahazo an'izany zavatra rehetrarehetra lazainy zany misy koa mandefa an'izay ihany koa anaty page Facebook gratuit dia afaka mijery an'izay lofty coaching lofty coaching manao ahoana indray ara ny lofty resa coach resa lipo resa iza ihany resa no netsika anao hoe mifandara-potoana amin'ity taona ity mety hoe isy film vaovao ve mety hoe rovina indray misy ahoana ny programme resaka coach ino zany fampianarana ok ary na fampianarana na fampianarana na filalaovana mitovy ihany satria miankina mitolotra foana io rehefa tsy misy miantso dia tsisy azo ambara aloha tsisy azoko ambaran'izay olalovina manaraka mihitsy zany satria miankina mitolotra foana na fanifanana fampiofanana ary miankina amin'ny olona iofana foana ihany le izy fa zao nefa ny famaria kely matetika mifandavako tsy miara-miasa amina prody anankiray dia ity ihany le hoe terme technique moa le izy hoe tsy manana fahazotoana miara-miasa amina prody raha vao extra diégétique na non diégétique samy manana fiteny zany lay tournage amin'ilay izy azavay kely ny azy zany tena anina dia hoe mandeha ny prise na image dia mandeha koa ny son fa raha vao le hoe image dia aveo ny son enregistré nare dia tsy manao an'iny
satria ara le izy a artistikany a soako zay fa samy manany azy moa io iny matetika tsy de tsy afahako miara-miasa amina produit hafa ka ny ankoatran'izay rehefa milamina fanarahana de lasa tsika de lasa raha manao tantara amin'ny radio tsy nahaliana loatra izy iny zafady fa namako daholo le mpanoratra reo izy afatra farany ary malohany mialohany isarana satria manapetra ihany moa zany lipo coach lofty ny fotoanantsika any de menanao sehatra ary manana koa azy hitanareo zao lay fanofanana tany Tomasina ny Silververse iny producteur anankiray Tomasina izy iny izay international izy iny de hitantsika hoe nampilalao na mpapiofana rehefa ananatsika ny fenitra artistique na technique de akaikitsika amin'ny fiara-miasan'ny any ivelany zay foana ka ndao samy anatratra foana le fenitra teknika sy artistika de moramora kokoa ny velarantsika amin'le izy tsy mitoetra eto Madagasikara fotsiny ilay izy satria zaho manokana zao a tao anatin'ny sivana ny takin'ny tany ivelany nafaky nanofana an'ireo Silververse Tamatavy ireo izy ary raha tsy diso ary any nisy vahiny tao anatin'ny sivana niaraka tamiko fa zany tafiditra tao anatin'le izy nefa izy vahiny tsika malagasy ka zay zany mahatonga na milaza hoe manafatra ndao anenjika foana n'ilay fenitra samy mamokatra ny eny rehetrarehetra fa iny hoe kalitao foana ny jereny zay koa aloha de kalitao foana io samy mamokatra fa kalitao foana ihany ka ndao anenjika an'le kalitao foana rehefa ao ane kalitao de avolenta zay n'le izy ie zay indrindra no hoe kalitao avolenta lay zavatra mivokarana mahafinaritra mihina an'izay roa zay zay ny afatra toatra betsaka atsika rehetra nanaraka ny fandarana mankasitraka nanasa miazy ai mankasitraka be dia be any vahiny tsika any anaiky ny vahiny tato anatin'ity fandarany ity moa zany fa de tena nafana de nafana mihitsy ny resaka iteto moa efatra any ivelany moa zany zay tsy tsatra ny resaka fa de tena isaorana be dia be mankasitraka be dia be limpona anaiky ny vahiny any de mame fotoananao manaraka indray